Faly miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo ary tafombana amin'ny fiarahamandinika soratra masina sika amin'ity maraina ny talata 9 Mey ity. Andeha hitsangana idera sy hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny Salamo 120 andininy 770 hatramin'ny 720 ary raha ny hira 7 amin'ny firana FFPM. Hira 7 amin'ny firana FFPM isaorana ny Andriamantsika. Aoka ary hitsangana sika ho fiderana ny Tompo. Ho ny mpanao salamo, ny tananao nanao asy namboatra, ampianaro mba hianarako ny didinao, izay matahotra anao ahitaka ho faly, fa ny teninao no andrasako. Fantatra Jehovah fa marina ny fitsaranao, ary ny fahamarinanao no nampahorinao ahy. Ny famindramponao anie no ampionina araka ny teninao tamin'ny mpanomponao. Aoka ho tonga amiko ny fiantranao mba ho velonao, fa ny lalanao no firavoravoko. Aoka ho menatra ny priare, fa mampahory ahy tsy ahoana izy. Izaho isaintsaina ny didinao. Aoka hiverina amiko tsy matahotra anao, sy izay mahalala ny teny vavolombelonao. Aoka ho marina tsara ny foko amin'ny fitanana ny didinao, mba tsy ho menatra. Amen. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, ny tananao tokoa no nanao anay sy namboatra anay araka ny haben'ny fitiavanao. Ny famindramponao mbola miazona ny fahavelomanay, ary misaotra anao Andriamanitra fa mamerina anay indray ho zanakao ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ilay loharano ny famelan-keloka. Dia faly izay satria voavonjy ary afaka miantso ny anaranao ankalalana amin'itony toera-masina itony. Miantso anao ary izahay mba hanatrika anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Miantso anao izahay mba hitari-dalana anay amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka eo amin'izay fiarahamandinika ny teninao tanterahana eto, dia hitombo izahay amin'ny fahalalana, mbola hitombo izahay amin'ny fiainana ny sitraponao, ary hitombo koa izahay amin'ny fanoratena masina. Mitenena ary fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Joela 7:1 hatramin'ny 15 farany. Joela 7:1 rehetra. Isika rehetra hiara-maka izany amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary rehefa afaka izany dia handatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra aho, dia aminany ny zanakareo sy ny zanakavavinareo. Ny lahy antitrareo hanofy, ary ny zatovovavinareo ahita fahitana. Na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy aza dia handratsahako ny fanahiko amin'izany andro izany. Ary anisy fahagagana eny amin'ny lanitra sy ety amin'ny tany aho, dia raha sy aho fa arisetroka mitankosina. Ny masoandro ampidiana ho aizina, ary ny volana ho rà, alohan'ny hatongavany andron'i Jehovah, izay sady lehibe no mahatsiravina. Ary nazovy hiantso ny anaran'i Jehovah, dia ho afa-mandositra, fa ho atendrombohitra Ziona sy an'i Jerosalema dia hisy sisa afaka. Arak'izay efa voalazan'i Jehovah, ary izay antsoin'i Jehovah, dia ho isan'ny afa-mandositra. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola hivavaka isika. Isaoranay ianao Andriamanitra ny hahafahanay miatrika ity fotoana ity, ary handinika ny soratra ao masina. Dia nitari-dalana avy amin'ny fanahinao tokoa no irinay sy antenainay hahatanterahana ny sitraponao amin'izao fotoana izao. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Miara-mipetraka isika ry havana. Bokin'ny Joela mpaminany. Joela dia isan'ireo antsoina hoe mpaminany madinika. Ny hoe madinika moa ao amin'ny famaritana ny mpaminany dia ny halavan'ny soratra faminaniana izay napetrany. Raha Jeremia ohatra, Ezekela dia ambara fa mpaminany lehibe.
fa manomboka any amin'ny OCA sy ny manaraka dia lazaina fa mpaminany madinika. Isantsika amin'ny isan'ny toko mandrafitra ny faminaniana ireo mpaminany ireo zany. Ndeha ary sika aloha hifampizara toy ny mahazatra ny hoe hatraiza ny azonao lazaina momba ny bokin'ny Joela mpaminany. Bokin'ny Joela mpaminany dia misy fanambarana ny asan'Andriamanitra amin'ny ho avy, fanambarana apokaliptika hoy ny namantsika ary zany tokoa, hitantsika eo ambany eo zany. Ina koa ny andro ny Jehova, izay koa le manamarika ny vanim-potoana apokaliptika. Mbola izy koa zany ny fisiany ny fitsaran'Andriamanitra. Toko efatra ihany. Zay mampaminany kely azy. Na koa tsy misy azo lazaina ve? Voasoratra taorian'ny fahababoana ho resantsika rehefa avy eo zay. Joela ny mpaminany sa Joela ny mpanoratra? Izy raha teo mpaminany dia izy ny mpanoratra. Ina koa fiantsoana ny Israely hiverina amin'Andriamanitra. Ny asan'ny mpaminany moa dia fampiverenana ny olona amin'Andriamanitra. Ina koa zany ve? Azao daholo ihany mbola manana minitra kely vitsivitsy. Loza voajanahary. Inona ilay loza voajanahary? Any amin'ny toko voalohany ihany zany. Valala. Inona koa? Inona mampiavaka an'ity bokin'ny Joely ity? Jereo any amin'ny toko voalohany. Zay indrindra. Tsy dia ananana famaritana mazava ny momba ny Joela mpaminany afa-tsy ilay andininy voalohany kely. Toko voalohany andininy voalohany. Zanak'izy izy. Zanaky Petuela. Zay fotsiny fa ohatry andry Isaia dia mazava tsara mihitsy mbaky ny daty sy ny sisa ny fotoana ny antsoina ho andry Amosa dia voafaritra tsara izy hoe ny tadidiko hoe pioty aviavy. Zay moa pioty aviavy tambany vohitra. Isaia sy Amosa zany tena hita mihitsy ny fanoherany. Isaia dia olona manam-pahaizana tandreny vohitra, taranaka, efa mpanao politika, fa i Amosa dia tena olona mivoaka avy any an-tsaha. Dia izay no mbola ilazana amintsika hoe io tompo io dia miantso olona isan-karazany fa tsy hitovy mihitsy amin'ny vanim-potoana samihafa. Inona ny hevitry ny anarana hoe Joela? Inona ny hevitry ny anarana hoe Joela? Ny hoe Joa, izay hoe Joa aloha dia Joany izy. Joa dia fanafoezana koa ny hoe Jehova, ohatry ny hoe ja any amin'ny iny ty misy olona manao rasta ty. Jamaika moa.
zay mihitsy nyfetsona ny Andriamanitra any. Dia ny Joela zany dia hoe Andriamanitra no Andriamanitra, Andriamanitra no Andriamanitra. Ndao ary sika eo amin'ny taratasy ambany masitsika toy ny mahazatra dia fitinina amintsika na lazaina amintsika ambangovangony aloha ny boky izay misy ny anjara mofinainantsika. Aoriana io dia ny famaritana ny texte mofinaina. Rehefa avy eo dia mijery voambolana natao hoe vitsivitsy, azo lazaina hoe voambolana fototra isika, ary farany dia ilay foto-kevitra azontsika raisina ampiarina amin'ny fiainantsika andavanandro. Momba ny boky ny Joela mpaminany, ankoatran'izay efa ny fampizarantsika teo, ny boky ny Joela mpaminany raha ny daty sy ny toerana nanoratana dia everina ho toy ny tao Jerosalema ny nanoratana azy, tao Joda, tao Andrenivohitra, tao Jerosalema, satria hoy ny mpandinika hita matetika ato anatin'ny boky ny anarana hoe Ziona na Jerosalema. Ny taona nanoratana azy dia voalaza namantsika teo, misy ady-hevitra ny mpandinika. Sasany dia manao hoe talohan'ny fahababona ary sasany manao hoe taorian'ny fahababona. Fa izay horaisintsika mifamatotra amin'ny taona sy ny toe-javatra tranga tamin'ny fotoana naminaniana dia azontsika raisina ny hoe nanoratana azy dia manodidina ny fiafaran'ny faminanian'i Joela tokony ho amin'ny 700 talohan'ny Kristy. Raha tariana ny fahababona moa zany zany hoe efa tafavoaka ny fahababona ny zanak'Israely vao nisoratana ny faminaniana ho an'ny mpandinika sasany dia taorian'ny 725 talohan'ny Kristy izy. Patsahivina foana ho antsika mety mbola tsy zatra fa ny fanisataona talohan'ny Kristy dia maninona mijotso hoy ny fianarantsika taloha, miempotra fa ny taorianan'ny Kristy no miakatra 2 roa 3 hatramin'ny 2025, fa ny talohan'ny Kristy dia mandroso ohatran'ny hoe tarehimarika mihiba. Zay zany ny daty sy toerana nanoratana ny faminanian'i Joela. Ny 700 zany hoe vao vita mihitsy ny faminaniana dia nosoratana ity boky ity. Misy indray manambara hoe mbola ankisaka kely taoriana ny fahababona 725. Tsy maninona zany fa ny zava-dehibe dia hoe nisy ilay faminaniana ary voarakitra ny soratra. Oviana ary io faminaniana io no nataony Joela mpaminany. Voalaza namantsika teo fa tsisy daty mazava raha ao amin'ny Baiboly ny natongavan'i Joela hamaly ny antso an'Andriamanitra. Fa rehefa zohina ny tantara, ny taona naminanian'i Joela dia manodidina ny 700 hatramin'ny 700 talohan'ny Kristy. 700 talohan'ny Kristy. Fa lazaina amantsika teo ny toe-javatra ny tranga tamin'izany dia ny fisian'ny loza voajanahary toy ninona? Ny valala sy ny haintany izay fanambaran'Andriamanitra fampitandremana ny amin'ny loza mbola ho avy. Ka ny antsony an'i Joela toy ny mahazatra araka ny voalaza teo, rehefa miantso mpaminany ny tompo dia miantso fiverenana na fibebahana amin'Andriamanitra zany. Izay ilay toe-javatra niseho tamin'ny faminanian'i Joela, ny loza voajanahary na tonga ny tompo hiantso any Joela mba ampibebaka ny firenen'i Joda. Fanjakana atsimo moa zany ny tena naminanian'i Joela, fa raisitsika ho toy ny ho antsika foana ny teny faminaniana. Nisy ny loza ny antso fibebahana ny mpaminany. Fa tao anatin'izany koa rehefa rava ny haintany sy ny valala, firenen'i Joda dia nanararoatra ny fahavalo ary dia nampahery sy mbola nampiomana koa ny amin'ny fahatongavan'ny fitsaran'ny tompo i Joela mpaminany. Ireto efatreto ny foto-kevitra azontsika alaina avy ao amin'ny bokin'ny Joela mpaminany.
voalohany nambaran'ny anankiray amin'ny namantsika teo ny fisiny ny teny hoe androny Jehova izay tena foto-kevitra manandanja manerana ny soratra masina raha milaza ny fotoam-pitsaran'Andriamanitra. Isy ny androny Jehova izay itrangan-doza fitsarana ho an'ny jentilisa. Io le firenena io le hoe jentilisa. Loza ho an'ny jentilisa ny androny Jehova fa famonjena ho an'izay nibebaka kosa. Famonjena ho an'izay nino an'Andriamanitra. Ho an'ny fibebahana sy ny famelan-keloka. Antso ho an'ny firenena rehetra iverina amin'Andriamanitra ary toko ho an'ny fisin'ny famelan-keloka azo antoka. Ambaran'ny Joela mpaminany fa raha mibebaka marina ny olona dia andray famelan-keloka izy. Mbola afatra ao anatin'ny Baiboly manontolo koa izany. Rehefa mibebaka marina ny olona dia azo antoka fa ho avelan'Andriamanitra ny elony. Ny fahaefatra ny amin'ny fanomezana ny fanahy masina izay miavaka atao anatin'ny bokin'ny Joela ary ilazana koa fa tena tsy hoe any amin'ny asan'ny apôstôly na any amin'ny filazantsara ihany vao resahana ny fanahy masina fa aty amin'ny testamenta taloha dia efa misy resaka fanomezana ny fanahy masina. Bokin'ny Joela dia manambara ny amin'izany ary lazainy fa ho an'ny olona rehetra ny fanomezana ny fanahy masina. Manomboka ao amin'ny faminanian'i Joela izany ho ampahafantarina fa tsy an'olona voatokana ny fanahy masina, olona manokana, fa ho an'ny rehetra ny fanahy masina. Vakiana tamintsika teo eo amin'ny andinin'ny voalohany sy ny faharoa. Dia mandroso ihany isika ny foto-kevitra fahaefatra ny amin'ny fitsarana sy ny famonjena. Dia hitantsika teo ohatra ny faminaniandry Daniela ny hoe ny sasany hitsangana ho amin'ny fiainana mandrakizay, ny sasany hitsangana ho amin'ny latsa mandrakizay. Dia tokoa ny fitsaran'Andriamanitra dia mitondra ireo tsinino amin'ny loza ary mametraka ny mino amin'ny famonjena. Ireo ny afatra ao amin'ny bokin'ny Joela izay afatra ao anatin'ny Baiboly manontolo. Raha manaraka tsara ny fampianaran'ny fiangonana ara-Baiboly isika ny amin'izany hoe ho avy ny andron'ny Tompo isy ny fitsarana, antsoina ny olona hibebaka mba handray famelan-keloka, omen'ny Tompo ny fanahy masina, omena tsy hakanavaka ary ny famonjena dia ho an'izay mino, ny loza kosa dia ho an'izay tsy nanaiky an'Andriamanitra. Mandroso isika ny drafitry ny boky mora kely dia isaky ny toko ny drafitra. Ho an'ny toko voalohany dia ny fanambarana ireo loza niatra tamin'ny andro ny faminanian'i Joela mpaminany, ny valala sy ny haitany. Ny toko faharoa dia fanoharana momba ny andron'i Jehova, fiantsoana fiverenana amin'Andriamanitra sy fampanantenana famelan-keloka. Ny toko fahatelo izay amin'ny Baiboly Hebreo moa dia mitambatra ao amin'ny toko faharoa, izany hoe ny toko faharoa izany dia lasa hatrany amin'ny andinin'ny faharoa amby telopolo. Fa amin'ny Baiboly Malagasy izay nalaina tamin'ny septanta dia misy miavaka ny toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito amby roapolo ary manjary toko fahatelo ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Ny toko fahaefatra izany amin'ny Baiboly teny fototra dia toko fahatelo, fa atao amin'ny Baibolintsika izy dia toko fahaefatra. Ireo ny fizarana. Ny toko fahatelo dia fanomezana ny fanahy amin'ny olona rehetra, famonjena ho an'izay miantso ny anaran'ny Tompo. Ny toko fahaefatra dia manambara ny fitsarana ho an'ny fahavalo, loza ho an'izay nanaiky famonjena. Aiza ho aiza kosa ary na manao ahoana kosa ity texte mofinainantsika androany ity. Ny Joela toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny fahadimy na ny toko faharoa andininy fahavalo amby roapolo hatramin'ny faharoa amby telopolo dia fanambarana apokaliptika izay mampanantena
ny famonjena omen'Andriamanitra an'izay miantso azy. Eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa dia ny fanambarana, ny fanomezana, ny fanahy masina ho an'ny olona tsy ankanavaka. Ny andininy fahatelo sy fahaefatra dia fanambarana, ny fisiany filazana mialoha, ny fahatongavan'ny andron'i Jehova hita eny amin'ny zavaboary, ny lanitra sy ny tany. Ary ny andininy fahadimy dia filazana, ny fahatongavan'ilay andron'i Jehova ka amin'izany izay miantso ny anaran'ny Tompo vonjena ary izay antsoin'Andriamanitra no inona amin'ny farany? Eo aloha dia malasa saina. Hoy izy, nazovo no iantso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra. Fa eny amin'ny farany, ary izay antsoin'i Jehova dia ho isan'izay afa mandositra. Inona ny marina hoy Pilato? Izay miantso sa izay antsoina? Avelantsika eo aloha fa hojerentsika eny amin'ny faraparany eny. Izay ilay andininy fahadimy. Ireo misy voambolana anankitelo toy ny manjatra efa nolazaina tamintsika ny hoe fanahy. Ato amin'ny bokin'ny Joely izy dia mbola midika hoe rivotra na fofonaina na fanahy. Izay hitantsika omaly tamin'ny anjara mofinainantsika fa rivotra ny fofofofo avy any an-danitra hoy ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Voambolana mitovy io raha miainga amin'ny teny fototritsika. Ho an'ny testamenta taloha moa dia teny Hebreo, fa ho an'ny testamenta vaovao dia pneuma, teny Grika. Nofo rehetra basara, fa ilay hoe kolany rehetra dia ny nofo, ny vatana, ny olombelona tsy misy ankanavaka. Tsy misy ankanavaka. Andron'i Jehova. No hoe Jehova moa efa fantatsika raha dika dia hoe ilay izy izay izy hatr'izay ka ho mandrakizay fanafoezana ny fanonana ny anaran'Andriamanitra teo amin'ny jiosy izy io. Ary ny homma dia andro. Ny andron'i Jehova dia araka ny voalazantsika teo hoe misy fanambarana apokaliptika ty mofinainantsika androany ity. Ny andron'i Jehova dia mifanitsy indrindra amin'ny filazana ny fiavian'ny Tompo, ohatra ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko fahadimy andininy faharoa, na ny Petera faharoa toko fahatelo andininy fahafolo. Ireny azontsika vakina ireny. Izay ilay andron'i Jehova tena mifanitsy indrindra koa amin'ny fiavian'ny Tompo fanindroany raha makaty ny testamenta vaovao isika. Foto-kevitra teolojika sy fampiarana. Misy an'ireo dimy ireo, ny voalohany moa izany dia tsy namafisina amin'ny loko fa azafady. Ny voalohany dia ny filazana, ny fanomezana ny fanahy ho an'ny rehetra. Raha miteny hoe manome ny fanahiny na mitsoka ny rivotra fofinaina ny Tompo dia mampatsiahy antsika ny Genesis toko faharoa andininy fahafito izany. Inona ilay Genesis toko faharoa andininy fahafito? Dia no fofoiny fofonaina mahavelona. Izany hoe ity filazana ito amin'ny Joely toko voalohany ity dia toy ny endriky ny fahariana vaovao. Mbola any amin'ilay resaka apokaliptika ihany sika mahatsiaro an'izany hoe Jerosalema vaovao, tany vaovao, lanitra vaovao. Tena fahariana vaovao ho an'ny olombelona, ny fametran'Andriamanitra ny fanahy masina ao amin'ny olona rehetra. Ny olona izay nandray ny fanavaozana avy amin'ny Tompo, ny olom-baovao amin'ny Tompo dia olona no fofony an'ilay fofonaina mahavelona. Ary amin'ny tantaram-pamonjena moa izany dia ny fanahy masina. Mahatonga olom-baovao, ny mahatonga anao olom-baovao dia ny fandraisana an'io fanahy masina io. Nomena ny rehetra io izany hoe izay mandray ny fanahy masina dia tonga olona vaovao, manana fahavelomana vaovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy
olona vaovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Fahaterahana vaovao koa raha mijery sika ny Jaona toko 7 raha mandinika an'izy sika dia hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany. Verina indray ilay hoe roa na rivotra na fofonaina. Manontany mantsy izy ty Nikodemosy rehefa nitenenina hoe raha tsy ateraka indray ny olona, ahoana no ahafahana verina ny ekipon-dreny indray? Ateraka ny fanaka. Dia manazava ny tompo hoe ny rivotra mitsoka amin'izay tiany, tsirenareo ny feony. Dia izay ilay fanan'Andriamanitra mitsoka ho an'ny nofo rehetra. Ilay fanan'Andriamanitra omena ny sokajin'olona rehetra hatramin'ny mpanompo vavinareo ny soratra masina eo amin'ny 1:1-2. Ny fampiarana an'izany dia ny hoe ho antsika raha omena ny fanahy masina, tena fahasoavana io raha ny toriteny omaly. Fahasoavana io, rehefa fahasoavana moa zany dia inona? Adala zay tsy handray. Ny mpanararoatra moa zany dia mampiasa an'ilay voambolana io, lany ihany ny paiso-kady. Fa raha fahasoavana io omena ho an'ny olona tsy tokony omena azy kory, dia adala ianao raha tsy handray. Mety ambakain'ny olona tsy niavinao ianao. Eto moa zany dia misy an'ireo sokajin'olona, ny antitra, ny tanora, ny zatovo, ny mpanompo. Rehefa tsy handray ianao dia tavela eo. Dia sokafo ho an'izany fanomezam-pahasoavana izany ny fonao mba hiditra ao ny fanahy masina. Ary raiso ampanetreteny zany. Rehefa mandray ny fanahy masina moa isika, tonga olona vaovao, voary vaovao, dia manana hetsika vaovao ny amin'ny fanompoana indrindra. Ny olona tena nandray ny fanahy masina dia manana izay fahavelomana vaovao izay. Ary afaka miteny tahaka ny Paoly hoe Kristy no antony ahavelomako. Dia asehoy eo amin'ny fiainantsika fa efa nandray ny fanahy masina isika ary manompo an'Andriamanitra finaritra. Manana hetsika vaovao, tsy ho amin'ny fahotana intsony, tsy amin'ny fanompoana ny satana intsony, fa hetsika vaovao fanompoana an'Andriamanitra. Izay ilay mahavoary vaovao antsika. Ny faharoa dia ny fahampantarana ara-panahy. Eo moa dia voalaza manokana ny hoe inona? Lay antitrareo ho an'ny nofy, zatovinareo ahita fahitana. Ahoana izany? Manamarina ny zava-mitranga ankehitriny. Toa ohatran'ny betsaka ilay manao hoe mpaminany, nahita fahitana. Inona moa ny atao hoe mpaminany? Tsy mpilaza ny zavatra ho avy fotsiny, fa mpanambara ny afatr'Andriamanitra. Misy karazan'olona fantatsika milaza fa mpaminany, milaza ny zavatra ho avy. Faminaniana ngezabe teto amintsika ohatra mandidina ny 13 fifidianana filohan'ny repoblika. Zany ho ny mpaminany. Dia vakiana fotsiny eo rehefa tonga tokoa ny tokoa. Fa mbola misy manaraka ihany izy, na dia fa hita-porofo izao, dia mbola marinina indray, anka tsy izay indray ilay izy fa zao e. Avelantsika any. Fa misy koa ny mpilaza ny afatr'Andriamanitra. Ireo mpampianatra ny soratra masina, ireo mpitory ny tenin'Andriamanitra. Fa mireny dia mangataka ny tari-dalana avy amin'ny fanahy masina isika, mba haizantsika fanavana, mba hananantsika ny fahaiza manavaka. Inona marina? Ilay nofy avy amin'ny fanahy masin'Andriamanitra. Inona marina? Ilay fahitana. Inona ny marina amin'ireny? Fa rehefa tarihan'ny fanahy masin'Andriamanitra isika dia afaka hanantena sy atoko fa tsy voafandriky ny fampianarana na ny afatra sandoka entin'ny mpaminany sandoka. Dia angatao isan'andro ny fanahy masina raha vao mifoy isika
Ankoatra ny fangatahana famindrampo, hitala ho koa ny fanahy masina mba tsy hahatonganao ho lavo any amin'ny faminaniana tsy izy na ny filazana fahitana sandoka. Izay ny fampiarana ny io ry havana. Ny andron'i Jehova, fitsarana sy famonjena. Fitsarana sy famonjena efa nalazaina tamintsika teo fa rehefa tonga ny andron'i Jehova, hiditra amin'ny fitsarana isika, ny valiny dia roa ihany, tsy misy eo sazy miantona. Zay aloha ataovy mazava. Roa ihany, na ianao mahazo loza na ianao miditra amin'ny famonjena. Zao tsika zao ohatra mbola inona zao tsika? Anelalelan'ny tsika zao mbola MD. Mbola miandry fitsarana tsika io. Azareo ve? Fa nahazo inona? Inona ilay famindrampo? Raha resaka fitsarana. LP. Vidiana lafo iny a. Mila mieritreritra tsara ianao anatin'io vanim-potoana io. Zay ilay izy. Ho avy ny fitsarana ny andron'i Jehova, fampianana dia hoe, nde mba vakio hoe, miomana amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fahamasinam-piainana. Tsy sazy miantona zany ty vanim-potoana iainantsika ity fa fafana vonjy maika. Zay tsy maintsy iomanantsika hiatrika fitsarana ary hitandremantsika fatratra eo amin'ny fiainantsika. Famonjena amin'izay miantso ny anaran'i Jehova. Izay miantso ny anaran'i Jehova no hoe miantso eto dia tsy hoe miantso Andriamanitra fa tena fiantsoana ao anatin'ny faharesen-dahatra mivoaka avy any am-po. Efa nijerentsika tamin'ny fotoana moa no hoe kara, tsy haiko izy iny tamin'ny herinandro lasa angamba ilay voambolana, dia izay io fa mbola mitovy amin'ilay tsy ambany koa io, mitovy foto-teny amin'ilay hoe izay antsoin'i Jehova samy kara daholo, samy izay avokoa, fa ho azavaintsika rehefa avy eo. Miantso amin'ny finoana, izay no voavonjy. Dia fampiarana dia hoe ho fiainantsika avy amin'ny finoana sy ny faharesen-dahatra mihitsy ny fiantsonana anaran'Andriamanitra, fa tsy hoe alao zany andro farany dia eo aho vao miantso ny olona tsara fanazarana ihany no mahatafiditra baolina any anaty tsatokazo. Ka sao ianao hoe olona tsy nanao entraînement fiantsonana ny anaran'ny Tompo akory, amin'ny andro farany izay miantso ny anaran'i Jehova no hoana aloha ilay izy. Nazovo ny antso ny anaran'i Jehova dia ho afa mandositra. Ho hita eo fa angamba alemy ny lohalikeo, iny Jehova itsara, iny ny Tompo tonga eny amin'ny raolanitra, ianao angamba le amin'ny lohalika tsy hitanao mbak'izay ho raisina. Raha vao tsy ampy fanazarantena ny mpilalao dia tsy ahatafiditra baolina anaty tsatokazo. Tadidio izay. Atao fiainana ny fiantsona ny anaran'ny Tompo amin'ny finoana sy ny faharesen-dahatra miainga avy any anatin'ny fonao. Ny tapany farany amin'ny andinin'ny 5 dia ny hoe ary izay antsoin'i Jehova dia ho isan'ny afa-mandositra. Inona ny mahasamihafa ny tapany voalohany sy ny tapany farany amin'ity andinin'ny 5 ity? Ka iza ny taloha? Ny Tompo ny miantso sa vakio aloha ilay Romanina 7:17. Tsy haiko aloha raha marina izay référence izay fa manasinareo hanokatra an'ilay Baiboly. Aleo vakiana mihitsy aloha fa tsy haiko tsara ilay izy. Aleo mba miara-mikariko izay hoe miara-mandinika soratra masina.
Averin'ny Paul eo io dia tohizantsika re. Ndao ary raha tambatritsika ireo soratra masy ireo sady naverin'ny Paul eto raha teo ilay izy dia ahoana zany nitsoakevitra. Iza ny taloha Andriamanitra miantso sa ny olona miantso an'Andriamanitra? Ataony ahoana ary ny fiantso raha tsy nisy mpitory? Inona ny toriteny? Inona ny toriteny? Antson'Andriamanitra ny toriteny. Za moa zany dia gaga mihitsy amintsika mpivavaka rehefa hoe mba manolora tena amin'izay mbola tsy natsona fa inona fotsiny reny toriteny isaky ny mihetsika ireny tsy natsona ianao tsy natsona ianao fa ny toriteny dia antson'Andriamanitra. Ny afatry ny mpaminany dia antson'Andriamanitra amin'ny olona mpanota mba hiverina amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana. Dia eo zany sika ny teksta Hebreo rehefa soratana dia ny farany no manan-danja indrindra. Zany koa mbola ahafana mamoaka hoe ny eto amin'ny andininy eto izay moa no hoe makanesany amin'ny Romanina 10 eo dia mazava tsara azatonena fa Paul dia mpahebreo be Jiosy ambany saokany Gamaliel manazava io fa ny antson'ny tompo no taloha vao ny finoantsika ary marina zany. Ny finoana dia avy amin'ny toriteny dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dia izay koa zany hoe ny filahatra ireo tenindreo amin'ny fanoratana azy izy dia lasa loha no hoe izay miantso nazovy miantso ny anan'ny tompo dia ho afa mandositra, fa any amin'ny farany ny manan-danja dia izay antson'ny tompo dia ho afa mandositra. Izay moa ilay izy ao. Izay antson'ny Jehova dia ho isan'izay afa mandositra. Antson'ny tompo aloha miantefa amintsika vao miteraka finoana ary mahatonga antsika hiantso an'Andriamanitra ho fiainantsika ny fiantsoana an'Andriamanitra amin'ny finoana. Dia izay ihany dia hidongy amin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mba atao voizan'ilay antsonao nefa izy efa miantso anao toriteny zaraina fotsiny isan-kalahatra io. Fahasoavana ane ireo olona ilay fiantsony fa aminazaina hoe isika no tsy mamaly ny antson'Andriamanitra. Mifamatotra ny antson'Andriamanitra sy ny fiantsontsika ny tompo. Efa miantso Andriamanitra anjarantsika sisany mamaly ny antson'Andriamanitra ary hiantehitra amin'ny fahasoavany anatin'izany fiantsoana izany. Izay ary dia raha ohatra ka averina kely ny andininy 15 raha mandinika isika dia mety ho lasa saina na hisalasala hoe fa inona ny marina? Izay miantso no afa mandositra sa izay antsony? Dia ny firafitry ny teksta Hebreo mafonja ny lazaina farany ary azavainy ny Romanina 10:17 ny tena hevitry ny Joela 3:7-5. Ny tompo no miantso, isika mamaly ny antsom-pahasoavan'Andriamanitra. Dia valio ny antson'ny tompo mba ho isan'izay afa mandositra ianao raha ho avy izy hitsara ny velona sy ny maty. Izay indray ary ny fiarahantsika tamin'ity maraina ity teo amin'ny fiarahamandinika soratra masina. Manana 10 minitra kely sika mbola hifampizarana. Raha nampy ianao na anao fanamariana na anontany. Fanampy ny aloha ary zao. Mba inona koa ny dinianao tao amin'io anjara-mofina io azonao zaraina amin'ny hafa. Elanto. Teny frantsay zany. Zay ilay izy. Fa ianao teo ve nandeha mivoaka ny telefônina indray na zavaiko ilay izy?
ay ve raha ohatra izy zany ka ny hébreu no nangalana ny dika teny dia toko telo ny bokin'ny Joely. Raha toka 70 dia toko 4. 70 moa zany le dika teny grika, testamenta aloha amin'ny teny grika. Dia zay no antony reny zavatra reny, fa ny zava-dehibe dia hoe voarakitra ao daholo ihany izy fa ny fizarana azy amin'ny toko fotsiny samihafa. Dia raha mijery sika ny drafitra, ilay toko faharoa amin'ny fanomezana drafitra eto amintsika dia efa filazana ny amin'ny andron'i Jehova. Tsika koa nefa mahita ao amin'ny toko 7 fa mitohy ny filazana ny amin'ny andron'i Jehova ao amin'izany toko 7 zany. Dia mety zay ny antony fandrafetana hoe alao reto ampidirina toko anankiray fa tsy zaraina. Eny ary efa fanontaniana ve ny ianao teo sa ay moa fanamariana? Zay moa zany raha amin'ny taratasy eny ambany masosika dia hoe amin'ny baiboly sasany. Ankoatr'izay 2 minitra ny ananantsika. I rivo dia Marie Claire azafady rivo. Ahoana azafady? Dia efa nazavaina teo mikisana kely amin'ny Romanina toko 7:17 dia mazava kokoa ny fanazavany Paoly. Any Joely toko 7:15. Andriamanitra aloha no miantso, zay vao mamaly ny olona miantso an'Andriamanitra. Mpanompo sampy tsy zany. Fa izy tonga ho azy tsy tsony asesiky ny razana moa. Ny fanompo-tsampy zany tsy misy hoe Andriamanitra miteny mihitsy. Fa tonga dia olona mivavaka. Azonareo ve? Tena samihafa be mihitsy ny fivavahantsika. Tsy misy mihitsy hoe Andriamanitra miteny dia izao ny tenin'Andriamanitra. Tondratondra baiboly ihany ny olona indraindray ihany. Fa teny izay mihitsy tonga dia mivavaka. Ary azafady raha miteny amin'ity fa betsaka sika kristianina mbola tsy mandray baiboly fa avy hatrany dia mivavaka. Mandingana izany sika. Vavaka tsisy finoana zany. Satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Dinio tsara zany fa samy hafanangeza be eo amin'ny fivavahana nentim-paharazana fa tsy nentim-pahazarana. Fa mbola nentintsika fahazarana io aty amin'ny fiainana kristianina. Ianao tsy mamaky kofinaina akory dia vavaka. Fa mbevelao hiteny aloha Andriamanitra fa tsy ianao mimi eo anao e. Avelao mba hiteny Andriamanitra dia izay ianao vao mba miresaka aminy. Fa tsy ny ianao foana ny ataonao be dia be eo. Za ianona fa tsy mifanaraka amin'izany. Tena dinio tsara zany zavatra. Dinio izay lazaiko dia omeny tompo fahazavan-tsaina ianao. Eny ary zoko Marie Claire. Misoratra masina angamba tadidin'ny lanto ve hoe izaho toetra ny fanana avy amin'Andriamanitra. Zay ilay hoe fahaizana manavaka. Discernement ozy izy nareo miteny frantsay. Izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na zao efa lazaina teo moa ny fampiarany amin'ilay hoe fahitana. Hoe tena jereo ny fahamarinany ireny. Raha nisy nge nahita fahitana dia Eva tao amin'ny Genesis. Nisehon'ny Satana izy. Faroboka tany izy. Inona no fandrika nataon'ny Satana? Tenin'Andriamanitra, iny ny ianarantsika foana izy iny. Modimody tsy izy akory. Dia izay io saiko teo. Aleo aloha vakitsika. Efa naverimberina foana zany rehefa manontany sika. Lesona ngeza be ao amin'ny katekomenina izy io ny amin'ny fahalavona.
dia jereo tsara ampitahina ny Genesis toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny Genesis toko fahatelo andininy voalohany. Zao ary ilay voasoratra ny anaran'i Jesosy. Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Hoy Satana eo amin'ny toko fahatelo. Anky efa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Ahoana nefa ilay andininy fahaenina ambin'ny folo? Ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany. Fa ora vehivavy tamin'ny minarana, ny voan'ny hazo eo amin'ny saha dia azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo amin'ny voan'ny saha kosa rehefa nataon'Andriamanitra hoe aza hinananareo na tendrenareo izany fandrao maty ianareo. Manohy ihany devoly. Ary hoy menarana tamin'ny vehivavy, tsy ho faty tsy akory ianareo. Fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo, ka tahaka an'Andriamanitra ianareo ahalala ny tsara sy ny ratsy. Nipitsohan'ilay ten'Andriamanitra tsy azo hinanana ny hazo rehetra, nefa ny tompona na hoe azo hinanana fa tsy ny fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Mbola fandriany indray, tsy izany hoa fa tsy tian'Andriamanitra hitovy aminareo. Izay ilay fomba ny fampianaran-diso. Tao marina nefa tsy izy, dia maharoboka antsika. Ahoana hoy ianao no andresena lahatra ny ren'olona ireny? Voalohany aloha mila manohy fianarana soratra masina isika, mba hampatanjaka ny finoantsika ka azontsika manazava. Ohatra, manoloana ny resaka batisa, ahoana ny anazavanao amin'ny manoloana ny anazavanao ny fahalalanao ny fampianarana ny Baiboly manontolo mahakasika ny batisa, manoloana ny fampianarana entin'ny antoko-pivavahana hafa ny hoe izay mihitsy atao batisa no vonjena. Ahoana? Fa raha tsy mahafantatra ny tia manontolo ianao, tsy afaka andresy lahatra n'ilay olona anankiray mifanena aminao. Santionana izany. Fa indraindray ne mahalasa saina tokoa raha ilazany amin'ny hoe 7:30 isika. Fa tena mahagaga mihitsy hoe efa io izao fa tsy vanina ilay faminaniana, na hoe faminaniana tsy vanina zany. Dia rehefa avy eo ahodikodiny indray ny sain'ny olona, tsy zanaka dia mbola mandohalika amin'ny ihany ny olona. Izay ilay hoe voapetaky ny vy mahamay. Fa ho antsika dia tena hoe milo fosa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina amin'ny fianarana ny soratra masina. Dia ny faminaniana, ny fahitana, tsy ilay hoe maso mahita dia hitako masin'ny Maria. Dia misy indray ny hitako manao akanjona maserasery izay dia hoe mbola tsy taty ozony Maria, hoe mbola tsy tany Madagasikara mihitsy ako iza milaza fa nahita. Tsy resaka maso io, nofo, fa ny masom-panahy. Nahiratra ny masony. Ao amin'ny inty Luka 4:20, ilay roalahy nandeha tamin'ny lalana ka ny Emosy, rehefa no hazavain'ny tompo ny soratra masina milaza ny momba azy ao amin'ny testamenta taloha io dia nahiratra ny mason'izy ireo, ka tsy maso mijery akory fa tena hoe nazava taminy ny zavatra rehetra. Dia tena hoe izay ilay fanamariana hoe enoy sy dinio amin'ny fanekena ny fahazavan-tsaina ambany fitarihan'ny fanahy masina ny fahamarinana ireny fanambarana ireny. Tena izay ilay vao maraina ianao dia mangatà mihitsy ny fanahy masina mba hitaridalana anao, satria tsy fantatrao hifanena amin'izy ianao androany, na izay fotsiny ihany azy. Hifanena amin'ny fampianarana ohatran'izy ianao androany, dia eo ny fanahy masina hitaridalana anao.